Dia fahameravana anareo rehetra indray a, tapaverina somatsara eto amin'ny chaîne. Androany indray a dia ny tsy ambaratonga ny fanasana tarehy no atondroko anareo. Tsy ambaratonga fanasana tarehy raha ohatra ka mbola manana fotoana lehibe betsabetsaka kokoa, izany hoe amin'ny andro alina izany, miatomboka amin'ny fanalan'ny maquillage na ny fandiovana ny tarehy fotsiny a. Dia ireo tsy ambaratonga rehetra mila ilaina fantatrao izany. Karaha liana ary ianao dia andao vetrany. Verina somatsara indray tsika. Dia ny fanasako ny tarehiko amin'ny andro hariva izany no asehoko anareo anio. Andao vetrany ary. Voalohany indrindra aloha dia mila asorina izany ilay maquillage na démaquillant izany no mila ampiasainao voalohany. Dia ny démaquillant izay ho ampiasaiko androany na ny akora izay ho ampiasaiko analako ny maquillageko na ny taho-tarehy dia ny micellar cleansing water avy amin'ny Garnier, ilay mavokely ny lohany. Dia maka coton fotsiny ako a, coton fampiasako a dia ity salama izao ity, misy ny texture ny eto aloha dia ny ato ambadika plat ohatr'izao. Dia alaiko fotsiny ilay izy a, dia ataoko eto a, ataoko somary fenofeno tsara. Dia ataoko ambony maso. Miandry eo amin'ny tsy haiko 10 secondes eo ianao. Tsy atosika be amin'ny maso akory fa tazomina eo fotsiny ilay izy a. Dia avela hiasa ilay produit. Tokony anankiroa ny ampiasaiko fa ohatrany mampiomehibe raha tonga dia anankiroa ny ampiasaiko. Hitanareo eto. Matetika ny amin'ny masony amin'ny molotra ny azoko voalohany dia maka anankiray vaovao aho dia asoroko amin'ny ambiny amin'ny tarehako satria indraindray ohatrany tsy tiako hiverina amin'ny tarehako ilay nasoroko tamin'ilay voalohany teo. Dia indraindray koa miverina kely eto amin'ny maso eto ihany koa ako. Izay ny tena ny lafiratsiny amin'ity produit iray ity a. Tsy dia manala mascara izy. Efa filazako amin'ny vidéo ihany moa izay. Dia izay aho izany vao manala ny ambony rehetra amin'ny tarehy. Raha ohatra ka tena hoe tena vizaka be ianao tena tsy manam-potoana hanasana tarehy dia ity Garnier ity dia afaka ity fotsiny ampiasaina dia mandeha matory ianao. Izany hoe tsy mila manasa tarehy ianao raha ohatra ka tena tsy manana hery hanasana tarehy intsony fa vizaka loatra dia ity tonga dia mety dia mandeha matory. Fa ny maraina tsy maintsy manasa tarehy rehefa mifoha maraina. Raha ohatra ka tsy nanasa tarehy ny alina. Dia vita izay a. Dia hiditra amin'ny tsy ambaratonga faharoatsika. Ity tsy ambaratonga ity a, tsy dia ilay zavatra ampiasaiko loatra no ifatoantsika androany fa ilay étape na tsy ambaratonga. Dia izany hoe ny gommage. Zaho koa manana an'ity gommage ity fa rehefa amin'ny andro maraina ny ampiasaiko anazy. Atao bay.
Okey, dia izay indray vidéo androany ry zareo, tsara-betsaka anareo rehetra nijery dia raha ohatra ka mbola misy fanontaniana ianao dia aza misalasala mametraka an'izany ao amin'ny commentaire na fametrahana hafatra ao ambany ao. Dia aza misalasala ihany koa manatona anako any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy ato dia any. Izay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.